Raha tsika mandalana indiato moa ny toyan'ny zava-mitranga eo anivon'ny anteny mera-pirenena iny fa lafam-baovao manasongadina ny tsy fandriam-pahalemana indray kosa mpanao Sainte Mahery misa telo no indray sary ny mpitandro ny filaminana avy eo anivon'ny sûreté urbaine Antananarivo dia tsy tsara lalàna tamin'ny andron'ny omaly. Ny iray amin'izy ireo dia fa kalaza amin'ity asa ratsy ity eny amin'ny faritra Sorano, ny roa ambiny kosa eny amin'ny faritra Kadimbahoaka. Ny ravaka Andriamanalina sy Stefana Razafimandimbo nanangona ny vaovao. Mpanao Sainte Mahery telo miralanitra hatramin'ny polisy avy amin'ny sûreté urbaine d'Antananarivo. Ny iray tratra teny amin'ny Pochard Sorano raha toka teny Kadimbahoaka kosa ny roa ambiny. Indray mipiraka eny Ambomahitsy dia manao fanendana amin'ny embouteillage eo Pochard. Ny fanendana moa zany dia misy ny embouteillage dia maharandralany tomobile. Dia sendra misy misokatra kely fotsiny varavaran'ny fiara sy tonja lany telefôny. Marina moa zany fa le ray dia efa gadra matetika tamin'ny fanendana io ary vao mivoaka amin'ny fonja na sazo valovolana zany dia mivoaka amin'ny fonja. Ny kafaroa indray dia fanendana portable ihany izay andian'olona maromaro indray no manao azy tetsa Kadimbahoaka. Amin'ny embouteillage ihany no anaovanjireo ny fanendana io. Dia olona mitondra tomobile indray no iandalan-jalahy. Misy mikapoka vodina tomobile dia vomodina ny chauffeur dia lain-jalahy ny telefôny. Any amin'ireo toerana misy fitohanan'ny fiarakodia tena miasa reto mpanao Sainte Mahery reto. Ny antsony rehetra omailo ny lefitry lehibe ny soto tsara lalàna manoloana izany. Fatra fara tianay ampitana moa amin'ny vahoaka amin'ny mampitandra ny filaminana anay dia nareo vahoaka zany indrindra ny mpitondra fiara amin'ny embouteillage dia tokony mailo hatrany ary ny fomba fiadin'ireo totakely Sainte Mahery dia mandondona ny vodina fiara. Ka ampitana aminareo zany vao misy olona mandona vodina fiara dia zareo totakely sy mpanendaka ary mpanao Sainte Mahery zay. Zay ny teny ampitana aminareo indrindra eny amin'ny Senam, Pochard sy ny tariny. Fanentanana nataony amin'ireo mpandeha fiara ny fanakatonana hatrany ny fitaratry ny fiara ary ny tsy fikirakirana zavatra lafo vidy mety anintona ireo totakely toy ny finday, ny firavaka ary ny poketra. Afantatra moa fa mandeha amin'ny indiana maro ireo mpanao Sainte Mahery, noho izany dia mbola mitoy ny fikarohana ny naman'ireto telo miralatratra ireto. Taoriany fanadidinina natao azy ireo dia nentina teo anoloan'ny fampanoavana izy ireo.